Nareo ny ariavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy mpamonjy antsika. Amen. Filazantsara an Jesoa araka ny Marka toko fahaenina andiny fahafito amby efapolo hatramin'ny fahaenina amby dimapolo no akatsika izao afatra izao riavana. Ny olona izay fanerasera tamin'i Jesosy Kristy tamin'izy dia tia an-tany riavana dia samy nanana an'izay nanondrony an Jesoa hoe iza marina moa io Jesoa io. Ary izany koa no fanontaniana izay atao amintsika fiangonana, anambarana mandrakariva, anambarana matetika ny amin'ny Jesosy Kristy izay lohan'ny fiangonana sady tompon'ny fiangonana. Ry fiangonanao, ataonao iza tokoa moa io Jesoa io e. Ataonao iza tokoa moa io Jesosy Kristy io izay lazaina aminao, izay antsoinao io. Ataonao iza moa Jesoa. Eto amin'ity soratra masina ity riavana dia misy karazan'olona samy manana ny andraisany an Jesoa. Andeny hovakitsika ny andininy fa 7 amin'ny anaran'ny Tompo. Ary rehefa hita nitsangatsangana tambonin'ny ranomasina izy dia nataony matoto ka niantso mafy izy ireo. Nataony matoto. Misy olona izay mihevitra an Jesoa tahaka ny matoto, manao an Jesoa tahaka ny matoto. Ary eto riavana izay mahavariana dia izy ireo mieritreritra an Jesoa matoto ireo? Ny mpianatra. Ny mpianany mihevitra an Jesoa matoto, ny mpianatra. Eto amin'ity soratra masina ity no ahitantsika an'izany riavana. Ary ireo mpianatra izay azo lazaina hoe niaraka tamin'i Jesoa, nanatrika ny asa fahagagana izay nataon'i Jesoa. Ary vao teo eo alohan'io perikopa izay vakitsika io dia avy nampitombo ny mofo 5 sy ny hazan-drano 2 Jesosy Kristy. Namoky olona maro tamin'izany Jesosy Kristy. Fahagagana vao avy nataon'i Jesoa zany. Fa zao ny ilazany Marka azy rehefa mamintina ny amin'ireo mpianatra reto izy ary amin'ny andininy faharoa amby dimapolo hoe ary tsy fantany ny amin'ny mofo fa efa mafy ny fony. Izany hoe tsy nisy sy nininona azony mpianatra na dia fantany azy na dia natrehany azy ireo zavatra mahagaga nataon'i Jesoa hatr'izay. Ary le vao nataony teo aloha teo azy dia tenenin'ny Marka hoe mafy ny fony ka tsy fantany inona ny dikan'izany. Ka rehefa nahitan'i Jesoa nitsangatsangana teny ambonin'ny ranomasina izy matoto iny. Izany ny tao an-tsainy. Riavako mahalao amin'ny Tompo raha ny fikasan'i Jesosy Kristy etony dia hoe nikasa andalo ireo mpianana izy. Rehefa jerentsika eo amin'ny andininy eo aloha eo hoe nakeny tambonin'ny ranomasina izy nikasa andalo azy. Hoy ny mpanao heviteny rehefa miteneny hoe nikasa andalo ahoana moa Jesoa? Nikasa hiseho tamin'ny mpianatra Jesoa, ilaza amin'ny mpianatra hoe indray retinareo izay manohitra ny rivotra. Hitako nenareo hoe ary indro eto akaikinareo ahy. Te hiseho ampiseho ny tenany ny fanatrehany eo anatin'izany toe-javatra iainan'ny mpianatra izany Jesoa. Fa inona ny fahitan'ny mpianatra azy? Tahaka ny matoto. Riavako mahalao amin'ny Tompo move tsy izay mahazo antsika fiangonana ankehitriny. Mety metsika hoe mpianatra adaladala mihitsy reto fa Jesoa zoko ataony matoto satria mantsy ianao mamaky tantara dia hitanao fa Jesoa io. Fa raha andeha isika hijery ny fiainam-ponon'ny olona maro amin'izao fotoan'izao riavana dia samy miaiky fa maro ny manao an Jesoa matoto e. Ary samy mandiny tenitsika rehetra eo anatrehan'izany. Fa raha toa ka i Jesoa tsy miaraka aminao amin'ny fiainanao isan'andro fa mifetreretanao an'izany Jesoa zany dia Jesoa hono e. Nanao an'izao hono Jesoa e. Lazaina aminao, ambara aminao ihany ny amin'ny Jesoa. Fa tsy tena azonao raisy tanana, tsy hitanao ivelomana izay rehetra mahakasika an Jesosy Kristy. Dia ianao
anisan'izay manao an' Jesosy matotoko ianao kanefa ry havana misarika ny saintsika ao anatin'izany fa i Jesosy tsy matoto sa matoto Jesosy tsy matoto Jesosy fa ireo olona izay mieritreritra an' Jesosy matoto izy mihitsy ny matoto nahoana satria izy tsy mipetraka amin'ny tany ny tongony antsika ny dikany hoe matoto singevangevana hoy zany ary indraindray hita indraindray tsy hita tsy zany ve ny fiainan'ny kristianina maro amin'izao fotoana izao indraindray hita indraindray tsy hita rehefa te hipotra mipotra rehefa tsy te hipotra milentika miseho tsy indraindray ao amin'ny fanompona hita mahalankalana amin'ny andraikitra ry havako malalao amin'ny tompo izany no fiainan'ny olona izay mieritreritra any Jesosy Kristy ho tsy tena manatrika ny fiainany fa Jesosy dia fantany ao an-tsainy fotsiny fantany ao an-tsainy dia fantany ihany hoe Jesosy zany zanak'Andriamanitra Jesosy zany zao fa rehefa tena jereny eo amin'ny fiainany tsy velona eo amin'ny fiainany ilay Jesosy Kristy tsy miara-mandeha aminy eo isan'andro ilay Jesosy Kristy ary raha miteny ary ilay Jesosy Kristy dia tsy raisiny ho tonga nofo eo amin'ny fiainany ny teny izay ambaran'i Jesosy Kristy aminy mampitandrina antsika ry havana zany ho antsika kristianina sao dia manao tahaka ny mpianatra izay niara-niazakazaka tamin'i Jesosy niara-nandeha tamin'i Jesosy nanatrika ny asa maro izay nataon'i Jesosy fa rehefa tonga ny andro sarotra tsy mahita an'i Jesosy eo izy ary raha mitseho ary Jesosy Kristy miseho anoloana eto dia ho tahaka ny nofonofo ihany manjavozavo no fahafantarany an'izany Jesosy Kristy zany ry havako malalao amin'ny tompo tsy ho ianao ane tsy ho ianao izay mavitrika amin'ny famonjena ny fotoam-bavaka isan-kalahady tahaka izao ane tsy ianao izay miazakazaka manao ny asa fanompona an'Andriamanitra ane no eritreritra an'i Jesosy Kristy ho tahaka ny matoto fa ho tahaka an'i Jesosy Kristy izay ambarany soratra masina ny faharoa ry havana karazan'olona faharoa dia ny olona izay manao an'i Jesosy roapamahaolana hitantsika eo amin'ny andininy 7:20 zany ka hatramin'ny 4:20 hoe rehefa niantsona tery an-tanety ny sambokely izay nitondra an'i Jesosy sy ny mpianatra dia nisy olona marobe niazakazaka nanatona azy nitondra ny marary rehetra tao aminy Jesosy Kristy Jesosy ny atao hoe Jesosy amin'ireto olona ireto dia raha-pamahaolana inona ny olany ny aretina dia mitady an'i Jesosy izy hanasitrana an'izany aretina izany haman'ny olana ary zany ry havana no hita eto reto olona reto izay mety nandre honohono momba an'i Jesosy fa vao teo ihany koa mety ho anisan'ireo olona izay novokisan'i Jesosy tamin'ny azan-drano roa sy ny mofo 5 izy ireo mety voisan'izany koa reto olona reto zany eo efa nalazy Jesosy fa zany Jesosy zany mpanao fahagagana ka rehefa tonga Jesosy andao any fa misy vahaolana any amahan'ity olantsika ity ry havako malalao amin'ny tompo fa firifiry koa moa ny olona amin'izao fotoana izao ary toa ataon'ny sasany ivo ny toriteniny azy zany fitaomana ny olona andray fahagagana andray fanasitranana haman'ny olana eo amin'ny fiainana ao amin'ny Jesosy Kristy angamba raha ampitaitsika amin'ny mpianatra dia hoe efa somary mba mandrosindroso kosa reto vahoaka reto hoe satria mba manisy dikany fanatrehan'i Jesosy hoe rehefa eo Jesosy dia manasitrana fa raha ny tena marina ry havana eto amin'ity soratra masina ity mbola azo lazaina ho fahadisoan-kevitra koa ny tao tamin'ireto vahoaka reto izay miazakazaka ila vonjy tady fanasitranana satria nahoana ny fiainana tadiavin'ireto olona reto dia miorina amin'ny nofony ao amin'ny nofony ao amin'ny fahasahiranana zany ny tia ny diran'i Jesosy ka rehefa sitrana izy azo antoka mandeha mody somatsara mody any anday ny Israely rehefa sitrana rehefa mahazo ny ilainy ry havako malalao amin'ny tompo andeha anovana zany fomba fijery fomba fahafantarana an'i Jesosy Kristy zany isika ka tsy hanao an'i Jesosy ho raha-pamahaolana fa ny azo antoka ao anatin'ny olona izay mitady an'i Jesosy hamany olana eo amin'ny fiainana dia inona rehefa mivany olana iny koa ianao Jesosy tsy hitanay koa ianao rehefa mivany olanay
ary firifiry ny olona tonga mitady an'Andriamanitra, mitady vahaolana fotsiny eo amin'ny fiainany, fa tsy manana fifandraisana akaiky amin'ny Jesoa ankoatrany hoe rehefa marary, rehefa misy olana dia izay ihany no hitadiavana an' Jesoa. Ry havako malala ao amin'ny tompo, aza atao Jesoa raha-pamaolana Jesoa, fa tsy izany Jesoa. Hamany olana tokoa izy areto mahafinaritra ny lazain'ny soratra masina hoe izay rehetra tonga teo dia nahita fahasitranana, sitrana izay rehetra tonga teo amin'ny Jesoa. Eny, tsy avelan'i Jesoa hiala maina tokoa anie izay tonga eo aminy, fa ilay tena fiainana entin'io Jesoa io ve voaray ndreto olona ndreto. Andeha aritsika ry havana andray izay voalazan'ny soratra masina izay anambaran'i Jesoa ny tenany kosa. Jesoa manambara ny tenany eo anatrehan'izany fiheveran'ny olona. Ny olona sasany mihevitra fa matotoa io Jesoa io, izany hoe tsy tena miana, tsy tena manatrika ny fiainana. Ny olona sasany mihevitra fa io Jesoa io raha-pamaolana ka tsy manatona an'io Jesoa io raha tsy manan'olana. Fa eto Jesoa manambara ny tenany ry havana. Andeha isika ovakitsika ny andininy fahadimapolo, ny tapany farany izay efa ovakitsika tamin'ny 10 minitra teo amin'ny anaran'ny Tompo, matoky fa izao ihany aza matahotra. Tenin'i Jesoa izay manambara ny tenany, ilazan'i Jesoa hoe iza moa izy. I Jesoa manambara ny tenany fa izy dia Andriamanitra. Andriamanitra io Jesoa Kristy io ry havana. Ny teny hoe izao ihany, izay moa nandikantsika azy, ego emi. Milaza ny maizy azy Jesoa ary misy ifandraisany amin'ilay teny ary amin'ny Exodus 3:7-4 hoe izao isa izy hatrizay mandrakizay. Manambara ny tenany Jesoa Kristy fa izy lay Andriamanitra. Ary indro izy mampiseho ny heriny sy ny fahefany. Ny hevitry ny teny hoe mitsangatsangana teny ambony ranomasina i Jesoa ry havana. Raha ny fisainany ao amin'ny Baiboly, fisainana jiosy izay voalazan'ny Baiboly mahakasika ny hoe ranomasina. Izany ranomasina izany dia ny dikany dia hoe fahafatesana. Hevitra mifono hevitra hoe fahafatesana ny ranomasina. Ary raha nitsangatsangana teny ambony ranomasina Jesoa dia midika sahady fa nandresy ny fahafatesana izy. Mandresy ny fahafatesana. Ary eto moa dia ohatrany hoe efa nitsangana tamin'ny maty sahady Jesoa eny ambony ranomasina, mifehy ny herin'ny fahafatesana izy. Izany ilay Jesoa Kristy, Andriamanitra izay manatrika ny fiainantsika mino ry havana. Ary ampaherezana antsika i Jesoa Kristy izay miteny matokia aza matahotra. Izany ny teny entin'i Jesoa Kristy mampiratra ny masontsika tsirairay avy izay mety diso tany amin'izay nahadiso azy, tao anatin'izay mety maharevo antsika, ka tsy nahitantsika marina fa i Jesoa io dia Andriamanitra manatrika ny fiainantsika. Io Jesoa io dia Andriamanitra, tena Andriamanitra, mifehy ny hery rehetra izay mety mampatahotra sy mampangovotra anao. Fa eto ihany koa ry havana ny soratra masina milaza fa rehefa niakatra tao an-tsambokely Jesoa dia niakatra teo amin'ny teo an-tsambokely Jesoa amin'ny 10:50 naninona ny rivotra? Nitsahatra ny rivotra. Nitsahatra ny rivotra. Eto tsy tahaka ilay hitantsika ary amin'ny 4 hoe niteny Jesoa vao nitsahatra ny rivotra, fa rehefa tonga tao an-tsambokely Jesoa dia nitsahatra ny rivotra. Teo ao an-tsambokelytsika Jesoa Kristy ampitsahatra ny tafiotra sy ny onja maro. Ny fanontaniana izay miantefa amintsika dia izao, efa ao an-tsambokelytsika ve Jesoa? Ilay Andriamanitra izay mifehy ny hery rehetra, ilay Andriamanitra izay manam-pahefana amin'izao rehetra izao, izay miteny hoe manatrika ny fiainantsika izy. Fa ny fanontaniana dia izao, efa mba niakatra ao ve izy? Sa mbola nareo mianakavy ihany no mivoivoy eo manao izay ampandehanana amin'ny fiainana, miezaka mivoy mafy, manohitra ny rivotra sy ny onja? Sa mba efa tafakatra ao ilay Jesoa Kristy? Efa mba anisan'izay ao an-tsambokelyna ve Jesoa Kristy? Fa ny fiakaran'i Jesoa Kristy ao no azo antoka fa ampitsahatra an'izay rehetra mampatahotra anao, anala an'izay rehetra endrim-pahafatesana
eo amin'ny fiainanao ry havana. Raha fitinina ry havana fehezina izay afatra omen'ny tompo antsika amin'ny tany ity. Ry fiangonanao, ry fiangonana izay mahazoto miantso an'i Jesosy Kristy. Raha teo fiangonan'i Jesosy Kristy ny afatra ho anao, aza hajanona ho anganongano. Aoka tsy ho ataonao tahaka ny tantara sy ny angano mirindra conte merveilleux izany momba an'i Jesosy Kristy izany. Fa rehefa lazainanao ny momba an'i Jesosy Kristy, tena raiso fiainanao izany ka ataovy tonga no feo amin'ny fiainanao velony Jesosy. Raha tsy izany dia ho kristianina matotoa ihany ianao. Kristianina matotoa ianao satria fantatritsika rehetra fa tsy matotoa Jesosy. Fa ianao indray no lasa matotoa, mitsingevana, tsy tena mijoro amin'ny finoana ianao. Raha mieritreritra fa izay tantara milaza an'i Jesosy dia tantara fotsiny ihany. Raha tonga indray andro any, ny fotoana izay efa fantatritsika moa amin'izao fotoana izao, aterin'ny olona eo aminao eo mineny ny fanampirofona rehetra. Hita tary ny fatin'i Jesosy, hita tary ny fatin'i Jesosy. Dia inona no lazainao? Inona no lazainao raha kristianina mihevaeva ianao? Raha kristianina mihevaeva ianao dia ho resy lahatra izany. Satria voapirofo amin'ny fomba ara-tsiansy fa hita ny fatin'i Jesosy. Fa raha kristianina miorina tena mandray ny tenin'Andriamanitra ho fiainanao ianao, dia hiteny amin'izay olona miteny izany ny Jesosy anao izany, fa ny an Jesosy ko miandry aiza any an-danitra. Manao fotoana amiko any izy, efa neno lalana any izy. Izay no lazainy ny teniny amiko. Dia izany ry havana no ampaherezana antsika mba tsy hanao an'i Jesosy Kristy ho onohono, fa handray azy ho tena fiainana ary handray azy ho tena Andriamanitra. Tsy filana vonjy fotsiny ihany amin'ny andro mahaory. Eny izy tokoa miteny ianao hoe antsoy amin'ny andro fahorianao dia hamaly anao aho. Fa tsy izany ihany, fa i Jesosy Kristy ilay tena Andriamanitra, ilay miteny aminao fa eto izy, manatrika anao izy. Ka na dia tsy hanasitrana anao ary izy amin'ny aretinao. Raha tsy sitranin'i Jesosy amin'ny aretinao ve ianao dia hiteny hoe tsy Andriamanitra Jesosy? Tsy ry havana. Dia hianatra tahaka ny Joba miteny hoe na dia hamono ahy azy izy dia mbola hatoky azy aho. Fa izany ny finoana, izany ny finoana tena izy. Tsy manery an'i Jesosy, tsy mitondra eo amin'i Jesosy. Tia ny ilako anao Jesosy, ataovy izay avy tamin'ity. Tsy izany Jesosy, fa i Jesosy Andriamanitra. Izy no mahafantatra, izy no mitondra ny fiainan'ny olona. Ataovy ampo anao ny teniny manao hoe matokia, matokia, izao ihany. Aza matahotra. Amin'ny fanahintsika ny Ary havana, ny fahasoavana sy ny fiadanana. Amen.